Fekevitry ny tanora mitaky ny fandravana ny anteny meram-pirenena sy ny seni. Fitantanana ny fako eto Antananarivo mila ampitomboana ny tany fandoavan-kevitra. Tiako i Madagasikara manakary tsy maintsy hanovantsika ny firenena ny 420 taona manaraka hoy Ravalomanana marika. Faltafaraka amin'andry ato amin'ny kilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasana ho mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity sabotsy ity ny fankalazana ny 420 taona ny antokontsika i Madagasikara tao amin'ny renivohitry ny faritry fitovinany tao Manakara. Horantsika eo ihany makasika izay vaovao izay rehefa vonona ny sary tatery ny mpanao gazety any an-toerana fa kosa ny boantsika ny fampahalalam-baovao ny pejiny raharaham-pirenena sy ny politika. Ery lehibe sy Pierre Mombinantoka amin'ny fanorenana ny Madagasikara ny tanora. Tsy mifarany eo amin'ny fikonandohan'ny tanora ny fandraisana anjaran'ny tanora ho an'ny firenena fa ito mandritra ny dinika politika izay ho tanterana tsy ho ela arandraisana ireo solotena ny tanora anjary ny antsipirian'izay tatery ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona. Miantso fanovana toe-tsaina sy fanajana ny ady-hevitra ara-demokratika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara misy tanora nametraka ny resaka laïcité de l'État mikasika izay indrindra dia voarakitry ny andinin'ny faharoa sy fahafolo ao amin'ny lalam-pandrenana izay mifototra amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona na ny DUDH ary miantoka ny fahafahan'ny olom-pirenena anisan'izany filohan'ny Repoblika izay manana safidy malalaka amin'ny finoana sy ny fikambanana tiany idirana. Teneniko eto zany satria misy tanora asainy reny mpanao politika reny miresaka an'io zavatra io. Dia mba mangataka, manao débat politika amin'io resaka laïcité io fa sarotra izy io. Nipoitra tany France io. Taorian'ny révolution tany France. Satria nikambana loatra ny fivavahana ny eglizy sy ny fanjakana tamin'izany. Dia nisarahana. Zay nipoiran'ilay izy. Zay ny laïcité de l'État. Hanika rehefa sahirakirana mandinika le izy dia izy izy tamin'le mpiara-miasa amiko mba anao congé fa andeha ho any Ankaramalaza hivavaka. Dia izy le mpiara-miasa amiko fa ngamoinao izy any anasoniany congénao monsieur le président. Fa rehefa tsy mampifangaro ny fiangonana sy ny fanjakana tsy manakarama fiangonana tsy hitako laïcité de l'État sarotra be izy io. Ankoatra izay fantatra fa ho tanterahana atoato ny dinika politika izay anisan'ireo fepetra no takiany fianakaviam-be iraisam-pirenena asaina andray anjara amin'izany ireo mpikatroka politika rehetra ary antsoina manokana ireo solotena ny tanora avy amin'ny faritra rehetra mba hiara isalahy amin'ny fiatrehana izany dingana izany. Nangataka ny communauté internationale amin'ny communauté nataony hoe naporisika izy anaovana le dialogue politique dia ataotsika izy io dia nampiantso filoham-pirenena voafidy anakiroa niresaka amiko teny dia aza mieritreritra nareo hoe iny ihany no ataoko mbola hampiantso koa za parti politika hafa iresaka amiko ary indrindra hampiantso anareo tanora teo tsy misy fanavaozana vanona raha tsy miaraka aminareo tanora tsy ny feon'ny mpanao politika ihany no enoko miaraka aminareo tanora koa amin'ny dialogue politique io tsy parti politika nareo fa miaraka amiko nareo hanapa-kevitra inona ny anohizana an'izao zavatra zao amin'io dialogue politique io. Mila ny fandraisana anjara ny herivelona rehetra mba hahatonga ny fanavaozana ho vokatra ny marimaritra iraisana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy ho hiatrany fanamafisana. Tsy miova ny fandaminana napetraka amin'ny fikonandoham-pirenena iaingany amin'ivy ny fokotany mba ahafahan'ny olom-pirenena eny fotony maneho ny heviny hoy ny teo anivy ny ministera ny fanavaozana. Izy ihany koa ny sehatra ho an'ny tanora ao anatin'ny fikonandoham-pirenena raha ny fanazavany amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy ny Artanjona.
tsy ny ministera ny fanavaozana ny tompon'andraikitra amin'ny fanomanana ny fokoanandohan'ny pirenena fa ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM hoy ny ministra ny fanavaozana androany heverina fa manana fahefana ara-moraly afaka hitarika ny dinga nasionaly ny FFKM. Ny ministera ny fanavaozana kosa no hiantoka ny tantsorika ara-teknika sy ara-pitaovana napetraky ny fanjakana ny komite teknika anohana sy ara-iasa amin'ny FFKM ho fanamorana ny fanatanterahana ny fokoanandohan'ny pirenena raha ny fanazavana trano. Manana fomba fiasa ny FFKM, manana ny fotoanany ihany koa izy ifampanmanana tanteraka. Ministera misahana fanavaozana manokana efa vonona tanteraka amin'ny lafiny maro, ohatra moa zany ara-teknika moa zany. Ny fanjakana manontolo amin'ny alalan'ny gouvernemanta moa zany gouvernemanta fanavaozana nametraka ny komite teknika zany karakara sy anohana ny FFKM hitantsoka ihany koa amin'izay fotoanan-dozy ataon'izay efa mpanimbanana tanteraka izy amin'izay fotoana zao mino fa tsy ho ela dia hanomboka amin'izay izy io zany. Ny tiana mafisina fotsiny dia hoe fotoanan-doham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara. Efa samy nanao ny anjara tandrifiny daholo isaorana ministera tanora sy ny tanora rehetra izay navita ny anjarany zao ny fehi-kevitra izay natolotra teo hoentina ny FFKM hoentina ny fotoanan-doham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara. Tsy marina ny filazana fa misy ny fifandisokevitra eo amin'ny ministera ny fanavaozana sy ny FFKM ho ihany hiantra Razafy Manantsoa nomena fahifanatra ny ampiandohana ny FFKM hitantana sy hitarika ny fokoanandohan'ny pirenena hoy ny fanamafisana. Aza maraiky bediny olona ohatran'izany zanaky fiangonana daholo izahay ary matona mena ny FFKM io ny FFKM no napetraka ho manana autorité morale moa zany zay lafiny zay dia tsy tokony adinoniza na iza na samina na inona finoana samy manaiky daholo ny piara morale zany le fiangonana zany na iza zany tsy misy zany resaka disadisa zany ny zavatra misy fotsiny dia hoe hatrany ampiandohana isika mieritreritra fa ministera ny misahana fanavaozana no anao an'io fotoanan-doha io fa hatrany ampiandohana koa ny fanavaozana ny republika efa nanome an'iny mandat iny amin'ny FFKM hitarika an'izany fotoanan-doham-pirenena zany. Izahay dia hitantsorika ara-teknika, ara-kevitra, ara-pitaovana sy ny sisa miaraka amin'ny gouvernemanta moa izay tarihan'ny prime ministre. Ao anatin'ny fanomanana ny fokoanandohan'ny pirenena izay hanomboka tsy ho ela tanjona ny fandraisan'ny sehatra rehetra ho an'ny tena fanavaozana sy ny hoavin'ny Madagasikara. Mahakasika ny fiainam-pirenena izay fifehezana ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro, fandravana ny antenimieram-pirenena sy ny voamiera mahaleo-tena misana ny fifidianana, ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana sy antonany tamin'ireo fehi-kevitra nandritra ny fokoanandohan'ny tanora izay nanomboka ny 4 aprily 2024 ireo fokoanandoha niangety amin'ny komina niakatra teo anivon'ny distrika ny faritra natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fitondram-panjakana ny fehi-kevitra ireo tanora androany. Narcisse Karazafy ny ari-tanjona no mitatitra ny antsipirim-baovao. Ny fantoka tamin'ny fanavaozana andrafitra politika sy ny fitantanana ny firenena ny fehi-kevitra maro lafy nandritra ny fokoanandohan'ny pirenena ny tanora anisan'ny soso-kevitra napetraka ny fandiniana ny safidy roa ho endriky ny fanjakana hatsangana aoriany ny fokoanandoha dia ny état fédéral équilibré sy ny état unitaire fortement décentralisé izay atolotra ho diniana amin'ny fokoanandoha nasionaly eo koa ny fandravana ny antenimieram-pirenena sy ny voamera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny seni ary ny famerenana amin'ny ministera ny atitany ny fikarakarana ny fifidianana. Miantso ny fandravana ny antenimieram-pirenena ary ny fanoloana azy ho antenimera ametraka ny raha-famborana. Mitaky ny ampidirana ao amin'ny lalam-panorenana vaovao ny foko tany ho rafitra eo anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinja raha-pahefana. Mangataka ny fananganana parlemanta ny tanora. Taky fanavaozana ny fitantanana ny fifidianana izay misy safidy roa. Foanana ndisany ary hatsangana fahefana vaovao mahaleo-tena hikirakira ny fifidianana. Na
fanomezana andraikitra ny ministera ny atsitany amin'ny fitantanana ny fifidianana amin'ny fampiasana ny tambazotra ny lafitany. Ateo amin'ny sehatra ny toe-karena tokony fehezina ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ary ferana ny fanondranana ireo akora fototra ilain'ny malagasy. Io koa ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny fampiasam-bola, ny fananganana ny foibe arakasa isaky ny distrika ary ny fametrahana sazy enjana amin'ny kolikoly amin'ny fandraisana piasa. Miantso ny fananganana foibe fiofanana arakasa isaky ny distrika mifanaraka amin'ny zava-misy ara-toe-karena isam-paritra, indrindra momba ny fambolena, ny asan-dranomasina ary ny fiasan'ny sera na ny tsambo. Mampirisika ny fampiarana ny rafitra ara-dalàna momba ny andraikitra ara-sosialy ho an'ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany mba hiantohana ny fandraisana andraikitra ho tombotsoan'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ho an'ny tahirim-bola ho fandrosoana ny tanora, fampandrosoana ny tanora. Takiny ireo tanora ihany koa ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ny ampidirana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra FRAM, ny fanavaozana ireo sekoly efa antitra, fananganana ivitoeram-piofanana arakasa isaky ny komuna ary ny fanomezana fitanterana maimaimpona ho an'ny mpianatra. Ny fananganana sekoly vaovao amin'ny ambaratonga rehetra ary ny fanomezana trano misy fanaka ho an'ny mpampianatra. Mangataka ny hananganana ivitoerana iray ho an'ny fiofanana arakasa isaky ny komuna ary lycée teknika iray sy kolejy momba ny fambolena iray isaky ny distrika izay samy mifanaraka amin'ny filana ara-toe-karena ao an-toerana. Mangataka ny fampiharana mahomby ny rafitra fiarovana ny ankizy. Mangataka ny fanitarana ny fahafahana mahazo rano amin'ny alalan'ny fandavahana lavaka fanjakana, ny fampirobona ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny randro, ny fampiharana ny sarany ara-tsosialy, ny fampiharana ny sarany ara-tsosialy ny jirama ary ny fanamorana ny fomba fisitrahana ireo tambazotra rano sy jiro. Miantso ny fanjakana mba hanafona ny fifanjakana ny fanjakazakan'ny orinasa tokana monopole eo amin'ny sehatry ny angovo mba hamporisihana ny fifaninanana. Nomendanja ihany koa ny kolotsaina sy ny fanamafisana ny maizy azy ny firenena, takiny tanora ny fampiarana politika nasionaly momba ny teny malagasy, ny fampidirana ny teny paritra ao anatin'ny fandahara-pampianarana ary ny fanavaozana ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampidirana ny kolotsaina sy ny mozika isam-paritra. Miantso ny ankatoavana ny politika nasionaly momba ny lova ara-kolotsaina, ny fananganana tranom-bakoka nasionaly ary ny fametrahana foibe ara-kolotsaina, foibe fanofanana ary tranom-bakoka isaky ny distrika. Miantso ny fanavaozana ny fandahara-pampianarana mba hampidirana ny tantara-pirenena iombonana sy ny lisitry ny fomba amam-panao ny lovatsofina ary ny mozika isam-paritra eo ambany fanaraha-masony sampandraram-panjakana manokana sy mahaleo tena misahana ny kolotsaina. Fanaovana lisitra, ny fanajana, ny fiarovana ary ny fampahafantarana ny lovatsofina, ny fomba amam-panao ary ny rafitra nenti-paharazana amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra ara-dalàna mazava sy azo antoka ho azy ireo. Ny antso ny hananganana ny komitiny tanora hiaro ny tontolo iainana sy hanamafisana ny fanabeazana momba izany ireo mpandray anjara, naroso ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny fanjakana hiadina amin'ny fiovana toetry ny andro, ny fangaharahana amin'ny fitantanana ny crédit vert, ny fanitarana ny faritra rovana ary ny fiarovana ireo bibidia. Mitaky ny fepetra hiantohana ny fahafahana miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, hialoavany fananganana rafitra fiofanana ilaina. Miantso ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, ny fiarah-miasa hialoavany fananganana rafitra fiofanana ilaina. Miantso ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fizahantany mba hampivelatra ny fizahantany ara-tontolo iainana. Miantso ny fanjakana mba hampiroborobo ny sehatra manokana mamokatra maharitra manaja ny tontolo iainana. Natolotra ny filohan'ny fanavaozana ny Praiministra, ny Ministra ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny Ministra ny Fanavaozana ary ny solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara moa ireo feikevitra ireo.
Dinganana fan'ireo tanora avy amin'ny faritra rehetra nanangona sy nandravona ny etaetany ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara ny fikonan-doha natokana ho azy ireo. Tsy voafetra amin'ny sosikevitra fotsiny ireo vokatra ireo, afavinan'ireo tanora analiny tiana hiadingevitra mandritra ny fikonan-doha am-pirenena hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fanampanazavana. Nandalo dingana enina ny fanatanterahana ny fikonan-dohan'ny tanora izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny volana aprily lasa teo. Ny fototra tamin'ny vina hoe ny tanora no ivon'ny fanavaozana ny Madagasikara ny fikonan-dohan'ny tanora. Tafiditra tao anatin'ireo dingana ny fakakevitra isam-paritra, ny fananganana ny ekipa regionaly, ny fanofanana ireo mpisehatra ifotony ary ny fampandraisana anjara ireo tanora mpilatsaka ny sitrapo nanangona ny hevitry ny mponina. Taorin'izay dia niditra tao anatin'ny fampiofanana ny mpampiofana. Ny tao anatin'izay ny tanjony dia hoe ampandraisana anjara ny tanora rehetra tsy akanavaka na anaty fikambanana na tsy anaty fikambanana, na tanora nitolona na tsy nitolona, ny tanora rehetra izay eto Madagasikara dia tanjona tamin'izany ny ampandraisana anjara ny tanora, ka isan'ny tao anatin'ny fampiofanana nentina ho an'ny tanora isaky ny faritra sy ireo tale-pileavan'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia tao anatin'izany ny fanamorana ny fakakevitra, ny fandraisana noty mahomby, ny fampiatiana ary ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy fehikevitra fotsiny no natolotra ny fafeon'ny tanora manodidina ny 3 alina manerana ny nosy takin'izy ireo ny fanomezana lanja izany mandritra ny fikonan-doha nasionaly sy ny fanatanterahana ny fanavaozana. Isy solotena 9 avy amin'ny tanora andrafitra ny komite teknika hiatrika ny fikonan-doha nasionaly hiarovana sy hanara-maso ny fampiarana ireo sosikevitra navoaka hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nisy hevitra nitsoka izay namelona ny adihevitra tao anatin'ny feon'ny feritreretany reto tanora reto, satria mafy indrindra tao anatiny tao fa misehatra politika namaivay rafitra misy ny mandala ny lafitra hoe anome bana kokoa ny fizara-pahefana fa ao anatiny ataontsika hoe rafitra état unitaire isika. Misy koa ny miady hevitra mafy ary nandresy lahatra ny namany hoe andao apetraka ny firafim-panjakana ao amin'izany rafitra fédéral zany, manome rafitra milanja ny faritany fédéraly sy ny maro hafa fa ireo no tena nisongadina. Pakevitra ny filan-kevitra ministre fa metraka ny komite teknika hamolavola sy hanampy ny FFKM amin'ny fikarakarana ny fikonan-doham-pirenena iraisany daholobe. Anasanareo tanora namako izy fampifidy ao aloha mba tsy hiverina ilay kickboxing mal sy fakomal fa ifampifidy anareo hanolotra ny anaran'olona enareo aty amin'ny ministère ny tanora. Profo zao fa afaka mifampiendro sy ny fampidinika ampanajana ny tanora na dia nisy azany tsy fitovikevitra nandritra ny 2 andro nanaovana ny adihevitra ho ihany ny fanazavana indrindra momba ny rafitra politika sy ny safidy teo amin'ny état unitaire sy ny rafitra fédéraly. Mazava ho azy io fehikevitra io tompoko dia napetraka mba hanany azy manokana ny tanora mba tsy ho diso anjara ary mba hipetraka ny anjara toeran'ny tanora ao amin'ny fikonan-doha iraisana izay mbola ho karakaraina na ilay hoe dialogue national izay arteny filohany fanavaozana tao. Ny zava-dehibe zany dia ny tanora samy tanora no ny fampiresaka, tanora samy tanora no ny adihevitra ary ny tanora samy tanora no nandravona an'izay hevi-dehibe izay voarafitra anatin'ny boky ngezabe izy iny hoentina koa miadihevitra amin'ireo heviverina rehetra manerana ny Madagasikara satria izay ny dingana manaraka araka ny fampahafantarana nataony andefatao filoatao. Zava-dehibe androany koa dia ny fanomezany toky nataony gouvernement sy nataony filohan'ny fanavaozana fa hoe ho akaiky ny tanora lalandava ny fitondrana amin'ny fanaraha-maso sy mba ahafahany fampidinika mitondra n'izany fehikevitra zany ao anatin'ny fikonan-doha izay iraisany herivelona rehetra izay atao atsoatsy. Namafisin'ny filoha amin'ny fanavaozana fanontena no tompo-kevitra tamin'ny fanatanterahana ity fikonan-doha ity mba hanomezana sehatra ny tanora nambarany anefa fa ny fikonan-doha am-pirenena nasionaly ihany no afaka maritra ny rafitra politika sy ny fandravanana tsy ireo androm-panjakana. Efa tafiditra ao anatin'ny lalan'ny fanavaozana kosa ny ankamaroan'ireo teboka hafa nambaran'ireo tanora miantso ny tanora tsy anaiko ataony ireo mpanao politika fitaovana ny filohan'ny fanavaozana afa kosa hiaro ny heviny sy ny vina entiny amin'ny fanavotam-pirenena. Tsy
tsara tsindrina ihany koa fa natao lahara-pahameana natao mitokana sy nalefa mialoha izao fikaonandoam-pirenena ny tanora izao noho ny fametrahana ho ambony ny toeran'ny tanora sy noho ny fahatsapana fa ianareo no azo antoka ho vahaolanyity firenena ity. Tsy azo everina velively ny fanavaozam-pirenena tsy misy anareo tanora. Izay lehibe nahafahan'ny Madagasikara nanokatra pejy vaovao. Ry tanora avako anaty sambo ray isika satria vina mitovy ary tanjona iray no mampifamatotra atsika dia ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Manome toky anareo tanora aho izaho filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa hiaro toy ny anak'Andriamaso io fehi-kevitra izay nomenareo io. No mafisy ny mpandrindra maharitra ny firenena mikambana ny Dr Laurent Musongo ny antso amin'ny tokony hanomezana vahana ny feon'ny tanora sy ny fandraisana an-tanana ireo tolo-kevitra narosiny izy ireo. Koa satria efa vonany sary dia hotaterina amintsika manaraka izao kosa ny vaovao avy any Manakary. Mitaky asa sy ezaka ny azona firenena avanina, ny fahasahinan joro, ny fanajana fitsipika ary ny fanajana ny foto-kevitry ny antoko no mampijoro ny antokontsika i Madagasikara atao anatin'izay 420 taona nisian'izay na dia teo izy ireo sedra nolalovany hoy ny filoham-pandorona ny antoko Ravalomanana Marika no tanterahina ny tolakandro teo tao Manakary ny fanamariana ny 420 taona nijoroany antoko tim any an-toerana mampita amintsika ny vaovao Jeromeno Menjanary sy Mathieu Prince. Betsaka ireo sedra sy dingana nolalovana vao tonga amin'izao 420 taona izao ny antoko tim, ny fahasahinan joro, ny fanajana fitsipika ary ny fanajana foto-kevitry ny antoko no mbola mampijoro ny antoko hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Azo atao tsara ny manainga ny fampandrosoana avy ety ifotony araka ny foto-kevitra ijoroany antoko tim hoy hatrany ny fanazavana. Fatra vinany dia manan-karena amin'ireo bojanahary anananareo. Mananareo fa voately foana zany fa tsy voahodina ho tompontsoa any voaka. Anao azy sika fa matahotra anao. Anao azy. Raha ampiana kely fotsiny ny fahaiza-manao anareo dia ho lasa lavitra tsika. Zay ny fidanako an'izy ity. Satria tsy isy miaiky ny olona fa mety fa aloza dia zao ny lalana. Tena lalana. Asa ny olona ny teny tsy azo anina ny lalana mba matsiaro tena tena mbola tsy matsiaro tena. Zay ny lalana ny tena lalana. Fa na dia ny lalana betsy ny vohatra makaty fotsiny ary mampiteny ny tokony tsy teny. Paikady ijoroany antoko ary avaozina anaraka ny toetrandron'ny Madagasikara Action Plan hoy hatrany ny filoha Marika Ravalomanana. Dia napetraka foana ny vinan'ny Madagasikara naturellement sy Madagasikara Action Plan. Raha mba mitombo izany ka alaitsika sary an-tsaina efa lasa lavitra sika voalohany ary indrindrindrindra mahafantatra tsara ny zavatra aseho isika. Nandritra izay fotoan'izay hoe aminareo dia niandry nanantena foana ianareo. Isorako sy akasitrahako mihitsy anareo fa tsy mivadibadika izany. Ny any raha sasany lasa maniry iverina zao. Antoko manome asina ny firenena ny tim, manaja ihany koa ny soatoavina. Tena manome asina ny firenena malagasy isika. Asina hoe aminareo. Da ny asina izany dia ny soatoavina. Manome lanja ihany koa ny fanabeazana isika. Satria tokony beazina tsara ny firenena. Beazina tsara ny fiarahamonina. Io dia raha antsika amin'ireo mpitondra fivavahana na inona firenena ananana dia beazina tao izy mba tsy anana zany fitiavan-teny zany ahizara ahay anome ary indrindrindrindra ahifanampy amin'ny zavatra mitranga. Firenena izay manana ny lanja aloha izany isika ka ninona atao raha tsy salamany olona tsy maintsy ataontsika izay fahasalamany olona. Fahasalamana ny voalohan-karena. Tsy maintsy kendrentsika isen'ny fahasalamana anaovantsika izay ezaka rehetra natanterana an'izany. Ary firenena izay manohana ny famokarana sy ny asa isika. Raha ny arenana anantsika hoe aminareo
dia tena ampivelomana mihitsy ny eto Madagasikara fa ny fahaizana amin'ny tantana no tena ilaina, fahaizana mampiasa ny teknôlôjia vaovao sy innovation tsy maintsy atao. Mitaky fepetra maro ny fahazahoana sy fananana firenena vanona hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Arena ho an'ny malagasy raha teo ny fahasamihafana hoy ny fanamafisana. Tsy anana izany firenena vanona izany mihitsy Madagasikara. Raha tsy mpitondra aloha no mampanjaka tsara ny rariny sy ny hitsiny. Fiteninao filohan'ny FFKM foana izay fiteny izay hoe manarany rariny sy ny hitsiny izay tsy mitanila. Tsy mijery arina tava fa tena manaja ary indrindra firenena mampiray any Madagasikara, firenena olona mampiray Madagasikara. Iray ihany tsika tsy mivaky na avy any avaratra any atsimo andrefana atsinanana ny voatany, tsy maintsy ampiresitsika eo ary zay fahasamihafana izay indrindra no tsy tovizantsika firenena hafa maro zay firenena hitako zay sy daviko zay sy ny resahako zay fa manana maizy azy tsika eto. Ka tsy ho raisina fampisarahana ny fahasamihafana fa kosa tena ho raisitsika tena tombotsoa lehibe ka tsy ho zarazarai ny hafisika satria miezaka ireo sasan'ireo manao izy zarazarana antsika dia raha mizarazaratsika hoay anefany tsy manela avy akory fa tsy maintsy mirahina isika satan'Andriamanitra raha fa miteny anankiray isika. Mila miasa mafy sy miezaka hatrany mba anatratra ny tanjona hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mijery areo tamin'ny lalana dia niresaka tamin'ireo olona petraka ny ambanivohitra mahaontsa mihitsy mahita azy, tena mahaontsa antitra teo fahasaranana izy, antitra teo amin'ny fahasaranana izy. Nanao izy azo atao dia ilay zaza koa raha tsy vokarakara dia tsy anana mihitsy izany hoaviny izany. Ary ny tanora petrapetraka eny ambony tamboho eny izy, fokafoka sy giara sy ary ny foana eny izy. Kanefa zavatra tsy tondrady amin'ny hoavy mihitsy zany, tsy mantsy biazina zany izy ireo. Ka dia eto ilaza aminareo maninona isika no mankalaza an'ity 2020 taona ity, na inona zavatra nisaka tamintsika tsy hitanisa zay lasa any ahy fa mampanantena anareo kosa fa ny 2020 taona ho avy na 2020 taona ho avy tsy maintsy ravantsika zavatra anyvatsika. Tonga maro ny mpikatroka tima teto Manakara nanamarika ity fotoan-dehibe ity. Na dia somary ny atakalavitra ny tanàna aza ny toerana izay nanatanterana ny hetsika dia nasehon'ireo vahoaka teto Manakara fa mijoro ary velona sy miandrandra fanampandrosoana avy amin'ny foto-kevitra ijoroany antoko tima izy ireo. Manao ny andraiky ny amin'ny antoko politika azy ny tiako i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fanentanana ireo mpikatroka sy ireo olom-pirenena anoratra anarana ao anatin'izao fanavaozana ny lisam-pifidianana izao. Fanadihadiana. Adidy apetraky ny lalàna ho an'ny antoko politika ny fanetsiketsehana ireo mpikamana sy ny fiarahamonina. Izany no nitanteran'ny antoko tiako Madagasikara teto Manakara ao anatin'izao fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izao. So zany anavolo lisam-pifidianana izy na le réforme générale atao tamina mihitsy dia tena ninina mihitsy le rangapitarika hoe aza matahotra nareo fa miantso anareo zay entana ny mpanaradianareo na ny tokonareo zay le atao hoe animation de la vie politique na ny fanentanana nireo mpanaradiany atoko politika mba hiantso sy ilaza amin'ireo mpanaradia azy zay hoe andany anareo manatona se fokotany dia any amin'ny fokotany nareo misoratra anarana manamarina ao marina ny anaranareo satria raha tsy ao ny anaranareo dia verzo sady tsy afaka mifidy no tsy afaka fidiana dia miana eo amariny tsara. Nisokatra tamin'ny fahavalo-roapolo ny volana juillet eo izy aminareo zay eo amin'ny 5 andro eo zany zao tsika zao premier août dia izay zany tena hanentanana anareo hoe amin'ny fomba ofisialy milazako fa hoe tsy maintsy manao araka zaza ataontsika hanentanana ny olona mba hisoratra anarana amin'ny lisam-pifidianana vaovao. Le taloha misy an'le doublon zany aminareo tsy le misy amin'ilay ordonnance be dia be indrindra atao taminareo dia eo izay zany tsy ametrahantsika le rafitra isaky ny fokotany, isaky ny commune, isaky ny district ary isaky ny faky apetrakantsika reny. Manana andraikitra feno amin'izany ny mpikambana tima manerana any Madagasikara fa tsy eto Manakara ihany hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ho vitany mpaviny faha 2020 volana avril io
fanambarany zany anelalabe sy vehivaviny be fanaiky tao ary tsy maintsy tanana ary tsy maintsy isika milaza hoe nareo ihany laza taminay ko hoe fa misokatra izy iavy azy zay zany miaraka amin'ngaty sy ny alina tonga avynareo de tamin'ny olona lazao fianakaviana lazao ny mpiaramonina rehetra efa misokatra le olona fa misoratra ny alina taroa aza mieritreritra aloha de fa ampy zay very feo so de olona zay le tsy tafitsato ny anaranao zany midika fifahiditra anatin'ny rivotry ny fifidianana sika hoe tsy maintsy atao azy any an-tanana reo mpiara-mikataka amitsika misy koa le olona sasany le lazaiko tao hoe ho avy entany izy aloha isoratra anarana tsisy nanady verizo izy natao anatiny isa mihinanao mietrika zay ary tsy nanao etra ihany tenena vazavy Madagasikara ray manontolo natrany Digoya natrany Majunga natrany Tamatavy natrany Fort Dauphin natrany Tuliara tsy maintsy entanina dôla adidiny rehetra ny mifanabe mba samy ahatsapa fa miankina amin'ny tsirairay ny hoavin'ny firenena hiasa isika hiasa tsara mba ho tombontsoa n'ireo taranaka aoriana sy ny hoavy rehetra ho hiatrany ny filomarika Ravalomanana ijanona ny manakara ihany isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity namantatra ny fomba fiainan'ny mponina atao amina tanàna kely iray ny filoha Ravalomanana Marc Androany nandritra ny diany tany manakara tsy ny fampiafafa ny rehetra fa ny fampitondra atao ny ray aman-dreny sy ny zanaka toy izao ny makasika izay tsy nodingiany filoha Marc Ravalomanana ny tetra izo ny azo ny fandrevotry ny faritry fitovonany iny Androany tampifaliana no nandraisan'ny mpona azy tsy nisy ny hafahafa fa toy ny zanaka an-trano no nandraisana azy teto tao mpiandrasana ny fahamasan'ny sakafo atoandro no tonga ny filoha Ravalomanana ka vaky ny resaka sy ny fifampizarana aina andro Sahira rehefa mihinana palibeja sy minambary koa amin'ny atoandro vao mihinana teo efa mihinana an'io ako mahita an'io matoy de sambatry e voko eny any zay izy matoy io sainy io de fosy be sy matoy de hoanina mi bravo efa nalana omegate zarazaraina aby asanina aby fa amina misimba ohatrany lafana jerevana zay matoy be chance matoy iny zao sy matoy igny sy matoy zao de hoaniny kisoy sy matoy tsy azo hoanina mihitsy izy azo nefa tsy sara kisirona vao manakarena fahasamafana ny faritra tsirairay to Madagasikara tsy ny fiteny fotsiny fa nisan'ny mampiavaka ny faritra ny fananana kolotsaina sy ny fomba fahandro sakafo miaina ny zavamisy ny ankamaroany olona manolona ny fasahirana na iainana andavanandro kanefa zary lasa fahazarana sy fahasoavana ho azy ireo ny mahita sakafo hoanina afaka solony ny vary toy izany ny zavamisy eto lasa foto-sakafo ny ampalibe mety asolo ny vary mihitsy aza amin'ny atoandro zany de fa io sakafo de amin'ny alina de zay vao mandro vary kely miaraka amin'ny trano de mandraigna moa zany rehefa misotro kafe sy jiteny ankizy de samy vita satria sarotra be fiainana amina etsy amin'izao tsy mifidy fahazo ny rehetra hoaniny any ampalibe no sady mahavokatra ny fanazavana mora andrahoana koa izany saingy misy fomba fahandro azy tsy ho ratsy ao am-bava tao anaty firaisan-kina tanteraka ny rehetra teto tsy nijerena na iza na isa fa ny fandray sy ny fankahazo atao frizara voka raha
hita soritra teo amin'ny rehetra ny fifanakakezana na misy aza ny elanelana ny maray aman-dreny sy ny zanaka fotoana toy izao raha teo no ahafana mamantatra ny zava-misy iainany tsirairay Itambarana. Ahay trano trano tsisy trano raiky tsisy trano raiky tsy dia atao mahandro. Aminazy ako izy mahandro. Ay hoe nareo akebele boteo andragnony ao izy mahandro. Fa tsy misy tokotany ohatry ty? Andragno. Ahay zany mba tsy mahavita fataka andragno zay andrahonay tokotany io. Misy calcul misy izeny atao hoe plan d'urbanisme. Na le hoe mba atao milamina le izy manangana an'ity nareo ty atao izay ahafahana mba misy tena anakay dia dona atao fandrahoana fandrahoana hitambarana allo tsara zany satria samy manana ny miasa amin'ireo hoe ty fatana malaky fatana misisy avy eto moa ny Flora Valimanana dia niazo avy hatrany any Manakara. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isan'ny voasaringotra amin'ny raharaha famonoana sy fanaovana sorona olona ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny fanabeazana raha ny fanambarany itony pampanolalàna io tolakandro ny hariva nanambarany itony pampanolalàna fanahiditra amponja eny tsy hafa ny lehibe ny fari-piadidy mpampianarana eto Antananarivo renivohitra. Narcisse Karazafy mbola hava-tsara. Tafiditra ao anatin'ny cellule opérationnelle mendraikitra ny alatrolona ny fitsarana mikasika andraraha momba ny sahala manokana dia fantatra fanalaina teo an-tokotany ity tovavy ary nentina tany Amboanjobe toerana namonoana azy. Raha somary ivererantsika kely mikasika ny raharaha iny zany dia nalain'ilay vehivavy tany tokotany n'ilay ankizy kely antsoina hoe sahala tamin'iny fotoana iny ny tambadamba azy hoentina hoe andeha hividy kapa rehefa izay dia nentina teny Amboanjobe teny no novonoana izy ireo ilay zaza no totaina tamin'ny vato ny lohany. Nitarika azy ireo hanao an'iny zavatra iny dia nanantona mpimasy izy ireo. Ilay mpimasy no nilaza hoe tokony manao sorona raha te hiova ny fari-piainana raha te tsaratsara kokoa ny fari-piainana izy ireo. Tamin'ny fotoana iny zany nampanaoviny ilay ramatoa ny patalohany ilay zazavavy kely dia rehefa maty ilay zazavavy kely io dia nesorona ilay pataloha dia narina tany anaty rano mandeha araka ny baiko izay namen'ilay mpimasy azy ireo. Izany hoe finonompoana amin'ny fieritreretana fa rehefa manao ilay sorona araka ny tenenin'ilay mpimasy dia hiova ny fari-piainan'izy ireo. Toerana fanaovana rituel funèbre ny étoile australe teny Ivandry raha nambarany tony pampanolalàna. Natao ny fizavana teny amin'ny toerana iny ilay loge izay voalazanao teo toeram-pivoriana izay ivoriany reny fikambanana miafina ireny. Rehefa nanao fizavana teny zany ny mpanao ny enquête niaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny fampanoavana dia nahitana vatapaty misy taolapaty tao anatin'ilay toerana, nahitana ihany koa sabatra vatapaty hafa maro taratasy maro be anisan'izany taratasy zany ny boky izay manazava ny fombafomba ataon'izy ireo rehefa manao an'ilay rituel izy ireo. Nisy ihany koa ny efitra izay hita ohatran'ireny hoe any am-piangonana reny misy latabatra hôtel mihitsiny dia eo amin'ny toerana io zany no anaovana an'ilay rituel. Rehefa efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary efa misy olona voasambotra ao anatin'izany. Anisan'ny voasambotra ao anatin'ny raharaha iny olona manana andraikitra eto amin'ny firenena satria izy olona io zany dia chef Cisco Antananarivo renivohitra. Olona telo no voalaza va voasaringotra amin'ny resaka famosavina alatrolona mitomo ny fanadihadiana izay hamaritana hoe misy fandraisany na tsy amin'ny tranga fanjavonan'olona sy ireo fikambanana miafina. Ao anatin'izay fanadihadiana izay ihany koa no ahafahana mieritreritra fa misy sorona atao ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny matoa misy ilay boky izay hitan'ny mpanao fizavana teo hoe rituel funèbre. Zay moa ny anaran'ilay izy hoe rituel funèbre manazava ny
zavatra atao rehetrarehetra everina zany fa mety misy ifandraisana amin'ireny fakana olona ireny fivoriana ataon'ireny fikambanana miafina ireny fa mbola olona anankitelo efa voasambotra ireo zany zao dia efa nampidirina ponja any amin'ny fonjabe ny Tsefany lehilahy ary nampidirina ponja eny amin'ny fonjana Tanimora ny vehivavy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo fa nadidina mbola mitoy ny ampangana azy ireo dia maromaro fanaovana acte de sorcellerie fanaovana profanation na sépulture satria nahitana tolapatin'olona atao amin'ilay toerana fangalana olona ihany koa ankeriny ny eritreretina koa fa mety misy ny famonoan'olona nahiditra Antsefa avokoa ireo lehilahy ary eny Tanimora ireo vehivavy voaroroy raha ny fanazavana ihany. Mitaky fandraisana andraikitra matipaika ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy ankehitriny indrindra manoloana ny afitsiko ny tsy fandriampahalemana izay miatra manaina hiteraka olana ara-piarahamonina goavana ny zava-misy raha tsy mipetraka mazava ny paikady tsy ampy ny fanetsihana mpitandro ny filaminana fa mitaky mangarara sy fahazoam-baovao marina ny vahoaka makasika ireo tompon'antoka amin'ny raharaha fanampanazavana. Zavatra telobe no mampirongatra ny alatra varira sy famonoan'olona mitranga etseroa izay misy fandraisany tanteraka ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Hiteraka olana ara-piarahamonina goavana ny zava-misy ary mety harava ny fifampitokisana misy eo amin'ny rehetra raha tsy misy ny vahaolana matipaika sy maritra raisin'ny fitondram-panjakana. Dia zavatra mifampitohy tsy azo elavina fa mifandraika rentranga na alatra varira sy zao resaka famonoana olona amin'izao fotoan'izao ny zavatra telo ihany ny hypothèse azo hitondrana azy eo ny karazana sorona izay mety ho ataony olona mpanambola anankiray mampiasa voly izy hoentina atongavana amin'izay sorona izay fieritseretana amin'ny atao hoe fangoronana ny harena fitazomana fahefana fa eo ihany koa ny ataontsika satria raha mijery an'ireny tranga farany tany Toliara faraparany tany Toliara tamin'ny zazamanana teo tena varira nisy dokotera nisy mpitsabo tao anatiny midika zany fa azo eritrery sokajiana fa tafiditra anatiny ity ny atao hoe trafic d'organe fa raha mijery koa tsika amin'ny zavatra mifanesesy misy ny atao hoe acte de déstabilisation eto amin'ny firenena ka zany zavatra zany fotoana anankiray afahana anaovana jeritodika manoloana ny zavatra rehetra reny andraisany fitondram-panjakana fepetra entitra mba tsy hiny fiverenana zavatra tahako tony satria raha ny zavatra tahako tony ny mbola mahazo vahana dia hiteraka frustration tanteraka eny anivon'ny fiarahamonina ary mety harava tanteraka ny atao hoe fifampitokisana eny anivon'ny fiarahamonina na ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana na ny vahoaka sy ny tsy ampy ny fanetsihana mpitandro ny filaminana fa mitaky mangarara sy vaovao mari-potitra ary ny famoahana sy fanehoan'ireo tompon'antoka ny vahoaka tanjony any afahany rehetra manaraka akaiky ny vizotron-draharaha mba tsy hatopotrano mio ny olo-pirenena manahirana manko amina zavatra tahaka tony rehefa misy tratra dia manao ny fanambarana ny eo anivon'ny fitsarana hoe olona zao ny tratra na lefa amin'izao fa nitadiavin'ny olona asehoia avoay amin'ny vahoaka aloha ireo olona ireo mba hahafahana nle manaraka tsy hanana fahasahiana intsony ary tokony aseho mazavatsara hoe ity ny sazy narahana ilay sazy fa tsy hoe natao nalefa ny olona anankiray ny fonjaina dia afaka telo herinandro izy efa any efa tsy hitany fa tafivoaka amin'ny fonja zany zavatra zany ange anisan'ny mahatonga ny mpanao ratsy manana fahasahiana mamerokeloka amin'ny tranga mpiarahamonina izay misy eto amin'ny firenena. Tsy vao izao no ny antso ny fitondram-panjakana andray andraikitra ny fikambanana albinos Madagasikara maro ireo atsisika nataony fanamafisana mbola ny manamafy ny antso izy ireo tsy tarany raraka hiteratozao ho an'ny fiarahamonina indray. Fanandritra ny fotoana izay no tanterahany Antoko-Tima tao Manakara no nitondran'ny biro politika fanazavana momba ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny mpikambana Tima ny fanavaozana manontolo ny lisy bividianana fanampanazavana. Ny antoko politika mantsy eto Madagasikara dia fehezany lalàna. E lalàna io zany dia le hoe lalàna araiky le folo soa arivo tsipika roa folo tamin'ny 9 septembre 2011. Io lalàna io dia milaza mihitsy fa andraikitra adidin'ny parti politika no manantona ny vahoaka manazava izay président hoe animation de la vie politique. Io zany dia milaza mihitsy tsy maintsy mandeha parti politika manantona ny vahoaka manazava ny raharam-pirenena manentina ny vahoaka zany amin'ny raharam-pirenena ary anisan'izany ny fifidianana ka matoa ny tiako Madagasikara nitety faritra
mitety district mitety faritany takilina lamy zany tokolazy tokoa fa tsy propagande mihitsy zay no tena izy zay satria ny atoko politique araka lalàna io dia tsy maintsy manao tatitra any ministère ny arytany hoe inona nataonao ny atoko politique tamin'ity taona ity nanao congrès fenao inona ny rapport d'activité anao fa raha tsy zany foanany ny atoko politique zay ny lalàna zay ary ny atoko politique atima ihany zao le veloka eny be dia be no manao feveratsiny fa hitako hoe ny atoko tiako Madagasikara ny atoko politique manaja an'izay lalàna zay manaja lalam-panombenana avozona tanteraka liste fifidianana io natao amin'ny teny français filazantsika moa zany hoe refonte liste électorale tsy révision ntsony zany natao fa refonte mihitsy zany avozona liste fifidianana ina ny antony voilà monsieur le président teo feno osika loatra le liste fifidianana teo aloha feno osika feno alabato satria nisy ny ordonnance koa natao taminareo fa natrata tany amin'ny telo alina nisy amin'olona ampidirina amboletrana anatin'ny liste fifidianana nanovana ordonnance tsy ara-dalàna dia dika zay dia zao tsy maintsy mandeha zany tsika tsirairay aby manao recensement vaovao sotranareo vaovao ary amin'ny fokotany azonareo tsara izy satria eo miainatra tsy miasa ntsony le liste teo aloha fa ny anaranareo vaovao ndray zany zao miasa zay le refonte causenareo zay fa sotranareo taloha tsy mety ntsony zany fa tsy maintsy manantonareo aingera-daingana isa tokantrano entany ny olona anantona satria misy atao hoe CRE an'iny fokotany io zany drafitra voamera anankiray eny fotony manao an'izany recensement fidy zany itsika tim zany dia manana olona anankiroa mandrafitra ny CRE io ka miangavy anareo mihitsy ny tenanay atao bureau politique national mandresinareo andraikitra manendra ny olona misolo tenatsika reo satria ireo koa manara-maso ny recensement zany sy fanaova zany liste fifidianana zany mazava aminareo ve le izy diny zao aingana-daingana manao an'izay nareo fanafapo ireo tanora ny fiatriana ny fikonan-doha natokana ho azy ireo nateo ho azy zany disadisa raha ny faneho-kevitra ireo mpizaika nisy solo-tenana andray anjara avokoa ireo faritany enina nambaran'ireo tanora fa mbola vonina izy ireo andray anjara amin'ny fiainam-pirenena Narcisse Karazafy miaro tanjona. Tsy ny tanora niady fa nihevitra ka izay no nahatonga ny disadisa nandritra ny fikonan-dohan'ireo tanora porofo zany faliana amin'ny fiainam-pirenena ary te hanovan'ny Madagasikara ireo tanora. Azo lazaina zany fa noenona ny tanora ary noraisina ny tsangakevitra ny tanora taony ao misy resaka amin'ny tambazotra hoe nisy ny savorivory tao amafisika eto tsy ny tanora tompoko no niady fa nihevitra no niady izany no midika fa sary-piaro ny tanora amin'ny hoavin'ny firenena ary matsiaro ny tanora tsirairay avy fa tompona andraikitra feno ka izay no mahatonga anay ahitanay tanora tena sary-piaro amin'ny hevitray fa itsaorana moa zany fa nilamina ny zavatra rehetra tsisy niady hevitra no niady dia izay no zava-nisy mivoaka ny tsao-kevitra dia reto izay tanora naneo ny hevitray anaraka ny hevitray ariaro ny hevitray hatramin'ny farany. Nahafapo ary nivoatra tao anatin'ny fehi-kevitra ireo hevitra navoakan'ireo tanora nanatrika ny fandravonana ny fikonan-doha nandritra ny atelona. Ny fahitako ny fiatrena ny fikonan-doha pirenena ho an'ny tanora vohitra Madagasikara dia tena nahafapo tokoa satria nivohitra tamin'ireny fehi-kevitra ataontsika malagasy amin'ny fiatrian'ny repoblika fahadimy ka amiko manokana dia tena zava-dehibe izao fikonan-doha pirenena ary antenaina mba ho tonga ho amin'ny tena fanavaozana izay takiny malagasy maro an'izay. Nisy ny firaisan-kina teo amin'ireo samy tanora raha nizarazarain'ny faritra dia navondry ny hevitra izy ireo. Fa nahay izahay mifandevitra sy mifanaiko hoe misy hevitra tsy mitovy dia afapo izahay ho ana manokana aloha dia nahafapo tao anatin'izay telo andro izay hoe sady noenona no niraisina ny considération daholo zany ny zavatra rehetra avany amin'ny faritra rehetra satria moa zany efa nampanantena Andriamatoa filoham-panjakana ny fanaovaozana dia izahay zany hifidy solo-tenanay andeha hitondra an'izay any amin'ny fikonan-doha nasionaly. Namafisin'ireo tanora ny fahavononan'izy ireo anara-maso ny fitondrana amin'ny fehi-kevitra eo anivon'ny fikonan-doha amin'ny pirenena. Waratsika izao kosa ny sary tsy akiteniteny nandritra ny famaranana ny fikonan-doha ny tanora atety amin'ny CCI Ivato androany antso horakoraka ireo tanora milaza fa mbola misy firongony fitondrana teo aloha mila esorina ao amin'ny fitondrana fanavaozana toy izany makasika izay. Zavatra misy kely sarisary omeko anareo nisy dragona mampatahotra teo sarisary ty ataoko tia
misy dragona tery aloha tsisy nasa io olona io tsisy nareo tanora no nitsangana 20 septambra anampy anareo tanora nanala n'ilay dragona teo de zao andraso aloha inona lay izy tava tsy haninay tsara eny saritsary ny ataoko zao a saritsary ny ataoko zao le atodiny rehefa lasa le dragona lasa mipohitra daholo izy zao te haka an'le toerany dragona ndray Vaovao-manodidina ny fampianarana kosa indray izy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana amin'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ENS sy ho an'ireo mpampianatra ENF amin'ny taona 2022 ity izay avoaka amin'ny fomba mangarara aorian'ny fampahafantarana ofisialy hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ho jerena manokana miaraka amin'ireo ministera sy sampandrara tompon'andraikitra ihany koa ireo fabetona sy elanisana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana ho ny mafisany fanampanazavany eo meriantsariny bolava tsara tsy maintsisy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity ka tsy olatsa-tanja amin'izany ireo mpianatry ny ENS sy ny ENF hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fionana tamin'ny mpianatra ENS Mada taorian'ny fanambarana nataon'ireo mpianatra mivondrona amin'ny ENS Mada mikasika ny fanomezana 7 ny ministera ny fanabeazam-pirenena hijerena manokana ireo mpianatra misy 3 nivoaka tao amin'ny ENS nanomboka tamin'ny taona 2022 ho jerena ihany koa ireo mpampianatra efa betona sy elaniasana teo anivon'ny ministera ka mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana ho ny fanamafisana eo ampiandrasana ny fampahafantarana ofisialy isika ary rehefa mivoaka zany dia ampahafantarana amin'ny fomba mangarahara ny fepetra sy ny dingana rehetra tokony arahina faharoa tiako ambara mazava ihany koa amin'ny vahoaka malagasy fa tsy misy sokajy atao ankilabao na ireo navita fianarana atao amin'ny ENS Madagasikara na ireo avy amin'ny ENF dia samy manana ny anjarany amin'ny recrutement. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia mijoro amin'ny foto-kevitry ny rariny ny fitovian-jo ary ny mangarahara ho an'ireo mpampianatra izay efa betona sy efa nisehatra efa ela tato anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mbola tsy voaray mpiasam-panjakana dia misy ny fijerena manokana azy ireo iarahana amin'ny ministera sy ireo sampandrara voakasika izany. Miantso fitoniana ho an'ny rehetra araka izany ny ministra izay nomariany fa mametraka oloram-pamiaina ny fanabeazana sy ny fampianarana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Misokatra amin'ny fifampiresahana hatrany ny ministera satria ny tanjony iraisantsika dia hanome fanabeazana tsara kalitao sy hanatsara ny hoavin'ny zanaka malagasy. Navelombola ireo mpianatra ny fisokafan'ny ministera ifampiresaka sy tediavana vahaolana momba ny olana nosedran'izy ireo fantonany maro eo ampiandrasana ny tokony omena azy araka izany ireo mpianatra. Dia manoloana an'izay fifampiresahana izay niarahana izay nampanantena ny ministra fa ho isy recrutement eo anivon'ny menina amin'ity taona 2022 sy 2023 ity ary tsy ho latsa-danja amin'izany izahay ENS ary isitraka sy ahazo anjara amin'ny recrutement amin'ity taona ity dia mamerina fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana sy ny ministera voakasika amin'ny fifampiresahana sy ny fianona ny hetahetanay mpianatra manoloana ny fangatanay sy olana izay atrehanay.
ny zotra tampilaminana sy tanaty fifanajana tanteraka amin'ny fionana nireo solotena ny fikamarany mpianatra eo Nesmada sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny alakamisy lasa teo. Fionana niompana tamin'ny fifampiresana sy ny fifanakalozana mikasika ny fitakinana ataon'izy ireo sy ny ametrana vaolana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny teny fa fanehoana ny fizin'ny firenena iray. Adingany goavana eo amin'ny politika ny teny eto Madagasikara ka izany fandaniana ny tolo-dalàna momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny eto Madagasikara. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy mahatsapa-tena novan'ny fomba famindra ny tsirairay ho ny mpampianatra pikaroka. Ankoatran'ny teny mila ampiarina ihany koa ireo tahiriny harem-pirenena toy ny soatoavina ny fomba malagasy sy ny sisa. Dingana goavana eo amin'ny politika ny teny eto Madagasikara ny fandaniana ny tolo-dalàna momba ny politika ny fampiasana teny sy ny zo momba ny teny eto Madagasikara ny ray jolay lasa teo. Atao amin'ny teny malagasy ny taratasy mpanjakana, ny antota taratasy ampiasainy amin'ny toeram-piasana ary ireo antoratasy ofisialy samihafa sy ny didim-pitsarana raha ny voarakitra ao anatin'izany. Tombontsoa maro no azo, indrindra namora ny fahazon'ny olom-pirenena ny votoatiny ireo antota taratasy ireo izany. Tokony ho sary-piaro amin'ny maizy azy ny malagasy ka nomboka nova fihetsika amin'ny fiainana andavanandro. Eto Madagasikara misy fianakaviana tsy miteny gasy mihitsy. Ao an-tokantrano irery ihany zany satria eo amin'ny teny vahiny. Ary indraindray ary misy mivory ny malagasy any andafy any amin'ny teny frantsay ny fampitenenana. Izy amin'io maniteny malagasy fotony io manambany tena raha tsy miteny amin'ny teny le vahiny ihany. Aisanao ny teny États-Unis any Amerika voatsapanao zany io malagasy satria ny mainty hoditra dia andevona alaina tany Afrika fa maninontsika voavoaka kely amin'ny velany tsika tsy fiera amin'ny teny antsika dia misy namana eo manao vazoazy efa dininareo ngany teninareo raha voataka taty avelany ary ianao zany tsy sarotiny amin'ny mahainao anao hoe zany raha mila ravana za afaka amin'ny teny frantsay za afaka amin'ny teny anglisy no miteny an'izany fa rehefa tsy manome ny asiny anao any olona ve ame ny asiny anao koa. Tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny teny fa fanehoana ny maizy azy ny firenena iray. Tsy ambakan'izany ny firenena malagasy izay manan-karena fiteny-paritra maro azo ampiarina sy ampiasaina tsara. Azo ataony manangona sy mampiaritra izany ho ny fanamafisana mba tsy ho fasana fotsiny ny tranomboky. Anisan'izany ny fanangonan'ireo voambolana ampiasain'ny sampandraram-panjakana rehetra mba hafana mandika sy mampiasa teny malagasy ofisialy. Ohatra fotsiny zao, ty faritra rovana ty dia ny eto voatany ny tena mampiasa ny hoe arovana tsara. Tsy misy maharatsy azy fa ny dikan'ny arovana mieritreretin'ny olona dia hoe fisakanana tsy avelanao anitsy izy nefa ao ny fivelomany ary tsara be mihitsy ny fitenany avaratra amin'ny faritra Sofia iny hoe faritra kobabiana. Ao anatin'le kobabiana dia misy hoe mibaby kolokoloana taizana ary any amin'ny faritra farafangana zao ny forevierge dia hoe alatsy vaky. Tsara be le teny ary mba hanao leksika ny teny malagasy tsika satria be dia be ny fiteny eto voatany tsy hiteny azy ago teny rasy izy any amin'ny faritra fa rehefa eto ave dia ny teniko ny faritra voatany azy zany retretiko hoe ino ampiarina amin'ny fiteny azy zay tsy mety amin'ny fiteny any amin'ny faritra. Zay zany mila mitodika an'izay ny akademia malagasy manangona an'ireo fomba fiteny malagasy madio reny le teny malagasy azo atao mihitsy ny manangona an'ireny teny reny dia ampiarina fa tsy angonina fotsiny dia ao amin'ny biblioteka zany biblioteka tsy miasa koa ka tsy ampiasaina le arena fasana zany amiko. Fasana be dia be ny arenao aminy dia atelo ny fasanao dolidoly le arena fa tsy misy miparitaka ka teny malagasy nanomboantsika dia ampiasaina le teny Tsy mijanona treo anefa fa maro ireo dingana azoana manandratra ny maha malagasy amin'ny fomba mahomby. Tsy amin'ny fampiasana teny malagasy na ny fanamiana fitafy malagasy isaky ny zoma fotsiny ihany. Anisan'ny mampiavaka ny malagasy ihany koa ny fananana kolotsaina sy ny soatoavina ary fomba maro tokony reharehana sy ampiarina. Andao ampiasaina le teny mahafinaritra be le hoe manao akanjo malagasy isaky ny zoma. Fa ny teny koa aloha ampiasaina. Sakafo malagasy andao mena ny asiny ary io moa tsy maintsy tonga an'izany zany tadiavin'ny mpizahatany rehefa tonga eto izy tsy resaka varika sy baobaba ihany fa ina le fomba malagasy le kolotsaina malagasy zany ny tian'ny olona ho resy tian'ny olona ho fantatra ary tokony ho reharehanao ny gasy zao eto voatany fa ngahy misy olona manao malabary raha manao malabary azy ianao dia mivazovazo io fa ngahy ilanao tao soavana zany nanaovan'le olona le izy vehivavy manao tanavo zany tonga manao an'izany mamanay mbola nanao an'izany tsisy manao an'izany tsony zany hoe tsika zany mandaha ny tenantsika dia andao averina zany mba tsy ny teny ihany tsy ny sakafo ihany fa ny fomba mampanao mihitsy be dia be soatoavina antsika mivahindray ve manao an'lisika. Na eo aza izany rehetra izany miainga amin'ny fahatsapatena ny tsiraray ny fahombiazany ho iatrany professeur Jonara Tsimbazafy.
pejiny sosialy miankina amin'ny vola azo amin'ny etrany komina sy ny fanohana ny ministera pia ny fampandehanana ny asa fandrofana fako eto Antananarivo ka nova ny tompon'andraikitra sy mpiara-mombonantoka antso ny ponina azoto andohetratrano. Nanao tombana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanangonana sy fanalana fako ny société municipale d'assainissement Tessia Pasapita amin'ny herinandro ity. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny tetika SAGESDA iarahan'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary fidiovana ny komina Antananarivo renivohitra, ny SMA ary ny JICA manatanteraka izay mikendry ny ampitombo ny fanodinana fako sy ampihenana ny fako entina eny amin'ny fanaripako ao Andralanitra. Fanadadina eo amin'ny sariny Tahiriny. Manodidina 700 ireo fiarabe eto an-tanan'ny SMA amin'ny fanangonana fako eto Antananarivo renivohitra. Mandany solika eo amin'ny 700,000 hatramin'ny 900,000 litatra isan'andro arakaraka ny habesaky ny fako miankina amin'ny vanim-potoana sy ny filana. 520 amin'ireo fiarabe ireo ihany anefa no ampiasaina isan'andro. Tehirizina isolo ireo fiara mety simba ny ambony noho ny olana rabola. Mpiasa 700 eo no miasa mandritra ny 420 ora amin'ny fanangonana sy fanalana fako. Ampy izany amin'ny fandaminana misy ankehitriny ho ny tale jeneraly ny SMA. Miankina amin'ny vola azo avy amin'ny etrany komina sy ny fanohanan'ny ministera pia kosa nefa ny fampandehanana ny asa ka novan'izy ireo antso ny ponina azoto andehitra trano. Miovaova izy io satria rehefa fitaom-pahavaratra dia maro ny fako eto an-tanàna. Rehefa tonga amin'ny maintany ohatr'izao isika dia miena dia izay mahatonga ny fitantanana ny solika miovaova arakarak'zy ny fisina sy ny filana eto amin'ny tanàna. Io zany amin'ny etratrano izay alohan'ny ato Antananarivo renivohitra misy ampahany makaty amin'ny SMA entin'ny SMA miasa amin'ny fanalana ny fako eto Antananarivo renivohitra ka izay mahatonga ny eto amin'ny SMA fanentanana hoe ilaina le fandoavan-ketratrano ahafahantsika mampiodina sy manala ny fako eto Antananarivo renivohitra. Fantatra fa mandeha tsara amin'ny ankabeny ireo fitaovana ampiasaina raha ny tombana nataon'ny tompon'andraikitra samihafa tamin'ny alalan'ny tetika SAGESDA na ny gestion des déchets solides d'Antananarivo. Efa nisy ny fanoloana sy fanavaozana azy ireo mba natsarana ny asa. Raha ny tany amin'ny tetika asa tany fanombohana matory no isa napetraka zany dia napetraka mihitsy hoe reo mavita ny fandrofana fako n'Antananarivo. Ary ao anatin'izany efa misy ihany koa amin'ireo camion ireo hoe raha misy ny ampanina dia efa voapetraka ao anatin'ireo isa ireo ny fanoloana ny anjara asan'ny camion tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny izy zany mandeha ara-dalàna daholo ny satria moa fitaovana kodiaran'ireo misy motera dia misy fotoana misy fahasimbana fa raha ny vokatra teo zany dia misy ny fanatsarana azy amin'ny alalan'ny fanoloana izay simba dia amin'ny ankapobeny mandeha tsara daholo ireo fitaovan'ireo. Manaiky ireo mpiara-mombonantoka fa mafy sy sarotra ny fanalana fako eto Antananarivo izay fa mahatratra amin'ny 700 taona isan'andro ho ny fanamafisana. Mitakezaka avy amin'ny rehetra izany indritra ny ponina ary isika amin'ny fandoavan-ketra. Tsy milaza hoe apekaro ny hetra tsy izay izy fa tokony apitombona ny isan'ny olona mandohetra mandoa daholo ny olona dia amin'izay afaka tohizana ny asa fanangonana fako. Ohatra zany mandray manao contribution daholo ny olona eto Antananarivo na kely ary le anjara birikitsika tsirairay fa manao daholo isika rehetra dia izay ny azontsika atao mba ahafana manana Antananarivo madio. Nanao tombana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanangonana sy fanalana fako ny société municipale d'assainissement tao amin'ny foibe ny Tetsy Ampasapito tamin'ny herinandro ity. Hetsika tafiditra ao anatin'ny tetika SAGESDA iarahan'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary fidiovana, ny komina Antananarivo renivohitra, ny SMA ary ny JICA manatanteraka. Ifarana amin'ny volana Desambra 2022 ny atrikasa ary efa voaomana ny drafitra namafisana ny fitantanana ny fitaovana ho an'ny taona 2022 hatramin'ny taona 2023. Tanjona ny ampitombo ny fanodinana fako sy ampihenana ny fako entina eny amin'ny fanaripako ao Andralanitra. Fanatolotry ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny raran-tany ho an'ny ministeran'ny angovo sy akoranafo fametrahana tompam-pamokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro ny tany mirefy 300 hektara ho tsy mahabeomby komina ambanivohitra Ambohimandry distrika Anarivonimamy faritra Itasy araka ny didim-pitondrana larana 20,704 alina bara 422 tsipika MATSF nivoaka ny 17 Jolay 2022 lasa teo. Tanjona an'izany ny ampitombo ny famokarana herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina, hanatsarana ny famatsiana herinaratra ary hanohanana ny fampandrosoana maharitra ho tombotsoan'ny mponina sy ny firenena.
dia ny vaovao iny tomboky lahy sy tomboky vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray tomboky lahy sy tomboky vavy veloma tompoko